Marihana moa fa haritra 5 taona ny fotoam-piasan'ireo olona vaovao izay vao avy nofidin'ny mpifidy lehibe sy vao avy notendren'ny filoham-pirenena ireo. Fa mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia azo antoka ny sin'ny fanovana gouvernemanta. Isan'ireo senatera 120 notendren'ny filoham-pirenena ny minisitra 2 ao anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo dia i Ahmad, ministry ny Jono sy ny Arena Andranomasina ary ny ministry ny Asantanana sy ny Vakoka ny Dr Samuel Brigitte. Azo antoka araka izany fa isy ny fanovana ny gouvernemanta taoriany ity fanendrena ireo senatera nataon'ny filoham-pirenena ity. Manoloana izay indrindra ary dia manana ny ambarany ny ministra Brigitte Samuel izay vao avy voafidy sy notendren'ny filoham-pirenena ho senatera. Azo antoka ny isina fanovana ny gouvernemanta satria mpikambana roa anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo dia ministry ny Jono sy ny Arena Andranomasina ary ministry ny Asantanana sy ny Vakoka Dr Samuel Brigitte no voatendry filoham-pirenena amin'ny andraikitra olona. Manoloana io fanendrena io dia manana ny ambara ministry ny Kolotsaina sy ny Vakoka. Andraikitra daholo na ministra na senateur ahafahana mitondra ny anjara biriky amin'ny tanindrazana dia soraka eto aloha ny filoham-pirenena nametraka ny fatokisana sady efa niomana ihany koa moa tamin'izay ka dia zavatra atao moa zany zao dia hiezaka ny tondra ny azo atao rehetra ao amin'ny senandray. Hitako hoe vao maika ara-tsara satria efa nandalovako le ministera, efa fantatro ny andraikitra amina ministera dia mety mahatsara zavatra raha toa ka sitrak'izay ministra na amin'ny sehatrinana na sehatrinana mety mahatsara zavatra raha vao maika afaka mifanolohevitra tsara. Efa be ny tanàna ny tenako ary efa filohan'ny be ny tanàna vehivavy manerina Madagasikara fatafatatro tsara mihitsy ny manodidina an'io vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana io. Raha totaly dia ahitana vehivavy 12 ao anatin'ny antemeran-doholona voalohan'ny Repoblika faha-4 ka ny 9 voafidy ary ny 9 notendren'ny filoham-pirenena. Izany hoe eo amin'ny 20 isanjato mpikambana loholona vaovao izany ny vehivavy. Ary nilaza fa vona hitondra ny feon'ny vehivavy ny Dr Samuel Brigitte, ministra ao anaty gouvernemanta Ravelonarivo ary voatendry olona Madagasikara. Raha iverenana mikasika amin'ny fanovana gouvernemanta, andrasana amin'ny fanapa-kevitra ny filoham-pirenena, anova tanteraka ny gouvernemanta ary anolo prime ministre lehibe ny gouvernemanta ve izy sa hijanona amin'ny fanoloana ny toera-ministra lasa senatera ihany.